Anatin'ny vanim-potoana an'ireny isika amin'izao fotoana izao, fotoana izay fanatanterahana ny famoran-jaza teny amin'ny commune Sabotsynamena teny, nisy netsika mifandraika amin'izay. Anamevanana ireo ray aman-dreny manana zazalakely dia nanao hetsika didipotra fobe ny commune Sabotsynamena niarahana tamin'ny fikambanam-behivavy Avitraino mpanao asa sosialy sy ny mpikitra ka zazalamahery ny zato no nahazo tombontsoa tamin'izany asoavana izany izay avy amin'ny faritra Sabotsynamena sy ny manodidina. Fiaraha-miasan'ny commune Sabotsynamena sy ny Dr Fidy Barniaina izay manana traikefa amin'ny famorana zaza. Inona ary no antony amorana zaza? Mitombo zany amin'ny famorana dia zao hoe voaporofo zany fa ny lehilahy zany voafora zany dia tsy mandray kokoa otrikaretina zany mandritry ny firaisana zany, tsy hoe tsy voaniretina mihitsy izy fa tsy mandray kokoa zany izy mihoatra amin'ny olona tsy mifora zany, ao anatin'izany ny sida, ao anatin'izany ny aretina amin'ny findran-karazany eo amin'ny firaisana, ohatrany hoe tsy dia mifindra kokoa zany amin'ny olona voafora, ny aretina mihoatra amin'ny olona tsy mifora. Izay ny tena zava-dehibe ary dia nampiasaina mihitsy zany ny famorana taty amin'ny faritra Afrika zany ny hazakazahana mba natao anisan'ny ampihenana ny fiparitahan'ny sida, tsy midika zany hoe tsy voamitsy fa hoe mba mena le izy zany. Ny famorana dia fanesorana n'le hoditra manarina nanao filahina iny zany, izay daholo zany le izy na tamin'ny andro taloha na vaovao na ny fomamana ahoana, fa le fitaovana fanapahana an'le lohan'ny filahina iny no miovaova zany, dia izay mahatonga le anarany miovaova zany tamin'ny andro taloha tonga. Didipotra Amerikanina no fomba nanatotosan'ny Dr Fidy natao tamin'ireo zazazato mahery ireo izay manaraka ny fomba moderna tokoa nefa mitazona ny maha-malagasy ihany koa, ahitana fa afaka mivady ny fomban-drazana sy ny fandrosoana sady ara-pahasalamana ny fanaovana azy no mitazona ny fitoavana malagasy ihany koa. Tsy nody tanam-polo ireo kolonga madinika vita soavana fa mbola nozaraina kilalao ihany koa avy amin'ireo fikambanana Avitraina sy mpikitra. Andiany faharoa amin'ny didipotra fobe izao natao izao raha tamin'ny 14 Jona ny andiany voalohany.